chef. Falmerabatsika any Madagascar ny tenako a taekwondo sy Naramanari Franck le commissaire international de presse scoutisme eto Madagascar. Avy aty à West Virginia atao amin'ilay toerana hoe Bestel Family Reservation no misy ny fampiresahana ataontsika ankehitriny. Mandray anjara amin'ny jamboree fahefampolo karakarainy organisation mondiale de mouvement scout i Madagascar izay solonina ankizy 10 avy any Madagascar ary 7 avy amin'ny tiny France. Ity zany no azo lazaina hoe fandraisana anjara any Madagascar raha arakisana jerena tao anatin'izay fotoana nampikambana antsika tao anivon'ny organisation mondiale de mouvement scout izay. Jamboree ho an'izay tsy mahalala dia fionan'ireo scout maneran-tany. Amin'ity indray mankity dia 270 ny firenena mandray anjara. Misy eo amin'ny 5,700 eo ny mpandray anjara ankehitriny. Ny zavatra tao anatin'ny jamboree ho an'izay tsy mahafantatra dia ao aloha voalohany indrindra dia miendanja ny fifandraisana amin'ny samy scout avy amin'ny firenena samihafa, amin'ny fitenena samihafa, avy amin'ny kolontsaina samihafa. Ary ny anankiray dia ny scoutisme dia lalao. Misy karazan-dalao maro samihafa, ny bisikileta, ny lomano, ny baolina, ny fianihana tendrombohitra sy ny maro samihafa. Misy eo amin'ny karazany 20 eo izy ireo eto amin'ny jamboree eto États-Unis. Ity jamboree ity moa dia karakarainy États-Unis, Mexique ary Canada miaraka. Salama tsara ny ankizy namana vaovao no hita, traika vaovao no azo dia araky ny fahitantsika ho an'izay mpanaraka eo amin'ny Facebook hitatsika ny activité ataon'ny tsiraivo. Niona tamin'ireo tompon'andraikitry ny scout maneran-tany ny itsika malagasy nampahafantarina anazy ireo ny traikefa sy zava-bita ny Madagascar sy ny vina izay mbola tiatsika hotratrarina. Dia misaotinareo tamin'ny firaritsoa fitoranam-bavaka dia manao ny mandram-peona finaritra samy sara daholo tsika rehetra ny Madagascar.